dia mbola amin'ny fifaliana no afahana miaraka amintsika ao anatin'ity andro alahady miavaka ity ivavaka isika. Jehovandriamanitra iray ao dia misaotra satria famarinana lehibe no ambaranao aminay isan'andro san'andro. Fanahinao masina no anokatra ny masom-panahinay tompo, mba hatsapahanay fa Andriamanitra tsy mba miovaova ianao, Andriamanitra tsy mba mantainga ianao, ary ny teninao dia tsy miova omaly sy anivary mandrakizay. Tenenandray Jehovah fa mihaino mpanomponao ny anaranao Jesosy, amen. Falomerahabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fitanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Mirahabantsika ihany koa natratra ny Pasika amin'ity andro anio ity, mety ho vaovao amintsika kanefa famarinana efa nipetraka hatr'izay tao anatin'ny Baiboly, satria androany 13 avril efa natsidikitsika teto ny fanazavana no faha-efatra ambin'ny folo ny volana Nisanina amin'ny calendrier ara-Baiboly, ary izay faha-efatra ambin'ny folo ny volana Nisanina izay no baiko avy amin'Andriamanitra mba hitandremana ny Pasika. Ao anatin'ny Baiboly izany tsy mahita andro avitsika ankoatran'izay mba hitandremana ny Pasika, ary tsy olombelona no nametraka an'izay didy izay, fa Andriamanitra mihitsy no nametraka ny didy mba hitandremana ny Pasika amin'ny faha-efatra ambin'ny folo ny volana Nisanina. Ka raha hiverina amin'ny famarinantsika dia tokony hanaiky izay tenin'Andriamanitra izay, satria io Andriamanitra io tsy Andriamanitra mandaingana, Andriamanitra mety ho diso, ka ny zavatra milazain'ny olona tany am-piandohana dia hiova indray aty aoriana. Fa matoa mahita zavatra miova ny olona dia tsy azony ny soratra masina. Ary eo no jerevantsika kely satria famarinana tsara ho fantatra izany mba hoe tsika mandinika ny tenantsika. Raha mijeritsika ny Exodosy 12:20 dia ny andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny andinin'ny fahaenina dia izao no voasoratra hoe mitenena ianareo amin'ny fiangonana dia ny Israely rehetra tamin'ova hoe amin'ny andro fahafolo amin'ity volana ity dia aoka samy aka zanak'ondry ray avy izy rehetra araka ny fianakaviany, dia zanak'ondry ray avy ho an'ny isan-trano, ary raha vitsy loatra ny ray trano ka tsy mahalany zanak'ondry ray dia aoka izy sy izay namany mifanakaiky trano aminy aka arak'izay isan'ny olona, ny olona rehetra samy arak'izay tokony ho laniny avy no anisanareo ny zanak'ondry tsy misy kilema dia laza iray taona no alainareo amin'ny ondry izy na amin'ny osy izy, ary ho tehirizinao izy hatramin'ny andro faha-efatra ambin'ny folo amin'ity volana ity, dia hamono azy amin'ny hariva ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra. Izay le baiko avy amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny andro faha-efatra ambin'ny folo amin'ny volana voalohany, izay volana biba talohan'ny fahababoana, fa taty aoriana ny fahababoana dia lasa hoe volana Nisanina, fa mitovy ihany na amin'ny volana biba na amin'ny volana Nisanina, ary araka ny resahantsika hoe ny volana ara-Baiboly dia manomboka amin'ny maizim-bolana mazava ho azy fa ny andro faha-efatra ambin'ny folo ao aorianany voalohan'ny volana izany tsy maintsy fenomanana. Noho izany izany amin'ilay volana voalohany dia amin'ny andro fenomanana amin'ilay volana voalohany no Pasika avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha mijeritsika ny nomery toko fahavalo amby roapolo, satria manerana ny Baiboly izany, nomery toko fahavalo amby roapolo dia ny andininy fahaenina ambin'ny folo dia izao ny voasoratra ao, nomery toko fahavalo amby roapolo ny andininy fahaenina ambin'ny folo, ary ny andro faha-efatra ambin'ny folo amin'ny volana voalohany dia Pasika Jehovah. Mbola manindry ihany ny tenin'Andriamanitra hoe ny andro faha-efatra ambin'ny folo amin'ny volana voalohany dia Pasika Jehovah. Any amin'ny Ezra taoriana ny fahababoana indray, inona ny zavatra mitranga mihitantsika teo izany taloha ny fahababoana tao Babilônia, fa aty amin'ny Ezra indray
izy raha toko fahenina de ny andiny fa 7 de zao ny voasoratra ao. Ary ny olona zay efa nody avy tamin'ny fahababoana ozy a de nitandrina ny Pasika tamin'ny andro 4 tamin'ny volana voalohany fa mipisorona sy ny Levita samy efa nadio ny tenany raha teo de nadio izy rehetra ka namono ny Pasika ho an'izay rehetra efa nody avy tamin'ny fahababoana so ampisorona rahalahiny ary ho an'ny tenany tsy miova zany fa ny Pasika araka ny voalazan'i Jehova de tandremana amin'ny andro 4 amin'ny volana voalohany ary zay no mahatonga antsika nanao an'ity fampahirezana miavaka ty androany alahady ny 4 ny volana Nisana androany ny tena Pasika ara-baiboly ary zay Pasika ara-baiboly zay de mijerevantsika koa raha miverenantsika ny Exodosy 12 de ny Pasika araka ny soratra masina araka n'Andriamanitra de famonoana ny zanak'ondry. Exodosy 12 efa hitantsika teo ny 9 tehirizinareo le zanak'ondry zany tsy misy klema hatramin'ny andro 4 amin'ny volan'ity volan'ity ozy amono azy amin'ny ariva ny fiangonana de ny Israely rehetra famonoana le zanak'ondry tsy misy klema ny atao hoe Pasika ary tsy indriny Jehova zany eo amin'ny Exodosy 12 ihany de ny andininy fa raisitsika hatramin'ny 4 ary hitandriny zany zavatra zany ianareo ozy ho lalàna ho anareo so antaranaka-reo mandrak'izay ka rehefa tonga ny amin'ny tany zay nomeny Jehova anareo arak'izay nolazainy ianareo de tandremo zany fanompona zany ary raha notany ianareo ny zanakareo hoe inona no aton'izao fanompona ataonareo zao de ho lazainareo hoe zao de famonoana ny Pasika Jehova zay nandalo ny tranony zanak'Israely tany Egipta raha nameliny Egiptiana izy fa namonjy ny tao an-tranontsika famonoana ny Pasika Jehova zany hoe ny atao hoe Pasika zany de famonoana le zanak'ondry tsy misy klema le zanak'ondry tsy misy klema raha jerevantsika ihany koa efa hitantsika teo le Ezra 9 de ny 20 de mbola milaza zany taorinany fahababoana zany ty jerevantsika ty ny 20 de zao ny voasoratra hoe fanampisorona sy ny Levita samy efa nanadio ny tenany raha teo de nadio izy rehetra ozy ka namono ny Pasika ho an'izay rehetra efa nody avy tamin'ny fahababoana so anympisorona rahalany ary ho an'ny Israely miverina foana zany le famonoana ny Pasika na ao ambadik'izay famonoana ny zanak'ondry zay natomboka tamin'ny voalohany ny Pasika voalohany zay nitandremana tao anatin'ny fihiboana ozy sika de tare amin'ny Exodosy de nasaina nitandremana tsarovana isa-taona zay Pasika zay de ny fahatserovana de fahatserovana ny famonoana an'le zanak'ondry tsy misy klema raha mijeritsika satria Pasika ihany no resahantsika de any amin'ny Marka 4 Marka 4 aty amin'ny testamenta vaovao indray zany Marka 4 de ny 12 de zao no voasoratra ao Marka 4 ny 12 zavatra mitranga teo de ny rahan'i Jesosy sy ny mpianana ozy ny hinana ny Pasika melokely ny nafatesany ny 12 ary tamin'ny voalohan'ny andro finanana mofo tsy misy masirasira ozy zay famonoana ny Pasika de hoy ny mpianany taminy aiza no tianao alehanay anamboaranay mba hinananao ny Pasika nresaka tamin'i Jesosy aty amin'ny testamenta vaovao de tamin'ny andron'i Jesosy Kristy de niteny tamin'i Jesosy mihitsy izy aiza no tianao anamboaranay ny Pasika ozy mba hinananao ny Pasika zay famonoana ny Pasika famonoana ny zanak'ondry ary io zavatra io zany de nitanterahana niaraka tamin'i Jesosy zay zavatra anambarana satria misy zava-miafina ao ambadiky ny Pasika io fiarahany tamin'ny mpianatra io de fanamporofona fa tsy ho ela de izy mihitsy no faty eo amin'ny hazo fijaliana ary naiza fantatry ny kristianina rehetra zany fantatry ny
mpandinika soratra masina rehetra zany ary na mijery ary tsika ao anatin'ny dictionnaire biblika dia ny zavatra mitranga tamin'ny 400 ny volana nisanina tamin'ny paska no nahafatesan'i Jesosy Kristy. Zany hoe le famonoana ny zanak'ondry tsy misy kilema zany dia tandindony famonoana ny Jesosy Kristy ary misy antony izay rehetrarehetra zay tsy mbola mijanona hatreo ihany fa raha mijery koa tsika Lioka 2:20 Lioka 2:20 ny 7 dia ny 7 ary tonga ozy ny andro fihinanana mofo tsy misy masirasira dia le tsy maintsy hamonoana ny paska. Tsy misy resaka fitsanganana mihitsy zany ao anatin'izay ary be dia be ao anatin'ny baiboly zany fa singanitsika manokana zay mba ahodiny atsika mba ahatonga atsika zany hoe tena hahatsapa fa le afatra nampitain'Andriamanitra zany dia afatra tsy miova ary Andriamanitra tsy mety diso hoe nanao erreur kely ny Jehova taty amin'ny testamenta taloha dia aty amin'ny testamenta vaovao amin'ny androntsika dia niova kely le daty dia niova koa ny hevitry le paska. Dia aty amin'ny Korintianina 1:5 Paoly apôstôly iray efa maty Jesosy mitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy nampatsiaro anio paska io i Paoly apôstôly. Korintianina 1:5 dia ny 9 ka hatramin'ny 9 fa somary miditra amin'ny hevitra ara-panandray Paoly apôstôly eto tsy mety ny firerehanareo tsy fantatrareo va fa ny masirasira kely dia mahazo ny vongana rehetra esoro ny masirasira ela ozy mba ho vongana vaovao ianareo arak'izay tsy misy masirasira anareo fa voavono Kristy paska ho atsika dia tena le famonoana foana zany ny ao ambadika le paska ary zay ny hevitra nentin'i Jehovah Andriamanitra nampitaina hatramin'ny zanak'Israely amin'ny taranaka faramandina ary tsika izay manara-dia an'i Jesosy Kristy ny paska zany dia fahatsiarovana ny nahafatesan'i Jesosy ary tontosaina amin'ny andro anankiray dia 400 ny volana nisanina araky ny didy sy ny baiko napetrak'Andriamanitra voasoratra ao anatin'ny baiboly. Fa amin'izao vanim-potoana izao moa ny paska kristianina dia lasa hoe fitsanganan'i Jesosy Kristy, lasa niova le hevitry le paska dia antsika ary hoe zay le paska dia ny paska araky ny famaritan'i Jehovah famonoana dia atao hoe marina zay dia andeha koa eritreretintsika fa marina koa le paska kristianina fitsanganan'i Jesosy dia paska mira fa famonoana sy fitsanganana zavatra roa mifanohitra tsy mitombina zany na io fitsanganana fotsiny na io fahafatesana na famonoana ka araka Jehova dia famonoana ny paska famonoana ny zanak'ondry araka ny kristianina dia fitsanganana ny zanak'ondry zay mahatonga ny kristianina eritreritra an'izay azo zay fa tsika tsy mahafantatra afa-tsy zay voalaza ny soratra masina fa ny soratra masina dia manambara mazava tsara fa ny paska dia famonoana ny zanak'ondry ary totosaina araka ny baikon'i Jehovah amin'ny andro 400 amin'ny volana voalohany ara-baiboly dia ny volana nisanina zany ary zay 400 ny volana nisanina zay androany 13 avril tsy mipesiny maro akory no andeha hitandrina ny paska na 400 volana nisanina amin'ity 13 avril ty amin'ity taona ty ny paska kristianina dia ankilazaina ny 20 ny volana avril. Raha zay 20 ny volana avril zay dia faraka amin'ny 20 ny volana nisanina mba mijery any zany ato anatin'ny baiboly ny famarinana zany amin'ity taona ty hoe aiza ao anatin'ny baiboly nahitako hoe paska fitsanganan'i Jesosy ary paska dia tanterahana amin'ny faraka amin'ny 20 ny volana nisanina fa tsy amin'ny 400 ny volana nisanina dia tsy hitako ireo olona ary zay tsy asahiko mitory an'izany hoe tena anekena hoe le 20 ny volana nisanina na ny 20 avril no paska ary tsy hitako koa zay fomba hanazavana atsika tsiraray avy ny paska dia tandindony fitsanganan'i Jesosy Kristy fa mihita ao anatin'ny soratra masina dia famonoana ny zanak'ondry na famonoana an'i Jesosy Kristy. Andeha nefa jerevantsika fa io Andriamanitra io tsy mba mandainga mihitsy izy tsy miova mihitsy izy io Jehovah Andriamanitra io raha mijerytsika zao ny Malaki 3:7
mba hijerevantsika ny tenin'Andriamanitra io malakitoko fahatelo de ny andinina fa enina de zao ny voasoratra fizao Jehova ozy de tsy miova ary ianareo ry taranak'isy Jakoba de tsy fongana. Jehova zany tsy miova. Hijerevantsika ny famarinana ny tenin'Andriamanitra. Io Andriamanitra io zany a tena tsy miova mihitsy hatrizay hatraika mandrakizay zay Jehova. Kanefa io Jehova io koa de mijery koa tsika Jesosy fa Jesosy io manahoana. Jerevantsika ny Hébreux 7:12 ny 9:9 Jesosy Kristy io no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Efa nisy vanim-potoana nanana ny zavaditsika hoe rehefa tena dinihana ange ny soratra masina raha mijery ny Jaona fa Jaona nahatakatra mihitsy ny maizy an'Andriamanitra. Jaona toko voalohany ny andininy voalohany tamin'ny voalohany ny teny ozy ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Ny teny zany a tsy hafa fa Andriamanitra. Ka raha Andriamanitra mira teny de raha soloantsika ry amin'ny Malakitoko fahatelo ny andininy fahaenina izao Jehova de tsy miova de zao ilay teny de tsy miova zany hoe ny tenin'Andriamanitra tsy miova. Kanefa io teny io de tonga nofoka nomina tamintsika ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Le teny tonga nofo de tsy hafa fa Jesosy Kristy. Kanefa le teny tsy hafa fa Andriamanitra ny dikany le teny tonga nofo Andriamanitra de tonga nofo. Ka raha le teny tonga nofo tsy iza fa Jesosy de bataitsika ry am'le Hébreux 7:12 ny 9:9 Jesosy Kristy ozy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay de tsy hafa zany Jesosy fa teny de le tenin'Andriamanitra koa zany tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay fa saingy ohatran'ny mahavariana hoe maninona no valin'ny olona le tenin'Andriamanitra. Fa raha ny famaritana ny soratra masina zany de Andriamanitra tsy miova. Tena tsy miova ary io tsy indrinona mandrakariva raha mijery fotsiny zao tsika satria lalàna nitandremana an'le Pasika Exodosy 12 de ny andininy fahaefatra ambin'ny folo de zao no lazainy Jehova ary zany andro zany ozy de ho fahatsiarovana ho anareo ka ho tandremanareo ho andro firavoravona ho an' Jehova hatramin'ny taranaka faramandimby no hitandremanareo izany ho andro firavoravona ho lalàna mandrakizay. Lalàna mandrakizay tsy miova zany. Tsy miova ny fahaefatra ambin'ny folo volana Nisana, tsy miova koa le Pasika zay famonoana ny zanak'ondry ary Jehova no miteny an'izany. Satria Jehova tsy miova, Jesosy Kristy tsy miova, ny tenin'Andriamanitra tsy miova. De io no mahatonga antsika miresaka hoe ohatran'ny mahavariana kely ihany. Naninona no novana lesy tamin'ny fahaefatra ambin'ny folo volana Nisana fa araka le fisainana maha-kristianina eritreretin'ny olona lalàna avaiza no nahatonga an'izay le hoe fanovana le andro aloha ary tsy vita amin'ny fanovana an'le andro fa ny fanovana ihany koa le hevitry ny Pasika zay famonoana ny zanak'ondry kanefa lasa fitsanganana indray le izy ary io tsy mety raha mba hoe le fitsanganana zany de nomena voambolana hafa de zay angano azo ekena fa raha mbola Pasika no entsoina azy de ny hevitry ny Pasika famonoana n'le zanak'ondry de tsy mety ho fitsanganana mihitsy. Tsy zavatra roa ohatrany hoe mandray mofo anankiray ianao de jerevanao hoe inona ny hevitry le mofo de hoe zavatra azo hanina sy vatakazo tsy mitombony zany. Mofo topaina ve de azo hanina de sady vatakazo izy no tsy mitombony zany fa ny marina de mofo de zavatra anankiray hohanina zay mofo. Ny vatakazo tsy azo hanina tsy mety hitovy. Tsy mety hoe voambolana ray de hanana hevitra anankiroa mifanohatra kanefa Jehova no miteny. De zay fotsiny ny anarana de ahafantarantsika an'izay le hoe tena io Andriamanitra io tsy miova, ny teny tsy miova. Jesosy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay zany hoe omaly anio mandrakizay hatramin'izay tsy miova ary io tsy indriny Jehova. Salamo 7:20 Salamo 7:20 de ny andininy fa 3:30 sy 4:30 jerevo tsara ange ty Salamo 7:20 ny andininy fa 3:30 sy 4:30 ny famondram-poko tsy foanako aminozy, ny famarinako tsy avadiko, ny fanekeko tsy hotsoako ary ny nolazainy molotro tsy hovako. Jehova no miteny an'izay tsy miova mihitsy fa Andriamanitra de efa famondram-po mandrakizay.
ny famarinana an'andriamanitra tsy mba havadiny zany mihitsy fa rehefa zay no nambarany de marina. Mifanekeny tsy tsoako rehefa nifanaiky tamin'ny olona izy de tsy manatsoka an'izay mihitsy, tsy manovanova an'izay. Ary mazava be mino lazainy molotro, inona moa le lazainy molotro, lalàna ny didiny fisipika ny teniny, de tsy hovako ozy ny lazainy Jehova, tsy hovako. Ary manamarina an'izany Jesosy hoe inona ny antony nahatongavan'i Jesosy de ty am'ty zao tontolo zao ty. Matteo 5 de ny 17 ka hatramin'ny 7 aza taonareo ozy fa tonga andravany lalàna na ny mpaminany, tsy tonga andrava fa hanatanteraka zay hitantsika tare amin'ny Exodosy hoe lalàna mandrakizay ny lazainy Jehova tena ho tanterahanareo amin'ny taranaka reo fara mandimby. Zany ny fitandremana ny Pasika. De Jesosy miteny hoe tsy tonga ozy andravany ny lalàna. Ary ny lalàna tsy zay fotsiny fa be dehibe io lalàna napetrak'Andriamanitra io. Ary ny lalàna napetrak'Andriamanitra de mitombona mandrakariva. Fahalazaiko ny 12 fahalazaiko aminareo marina tokoa izy mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany de tsisy foana akory ny amin'ny lalàna na litera ray na tendrin-tsoratra ray aza mandra-pahatanteraka azy rehetra. Tsy misy foana io fa hovan'ny olona. Ary amin'izany ozy nazovo no mamany anankiray amin'ireo didy madinika indrindra reo ka mampianatra ny olona toy izany de atao hoe kely indrindra ny fanjakan'Andriamanitra raha vao mamà. Ary mafimafy kokoa azy. Ary amin'ny Apokalipsy 2:20 ny 19 zaho ozy de manambara am'izay rehetra mandre ny tenin'ny faminaniana am'ty boky ty. De ty tenin'ny faminaniana am'ty boky ty zany de ty tena baiboly ray manontolo zay rehetra voasoratra oaky natao hoe teny faminaniana. Fa tsy fantatry ny olona ny resaka faminaniana fa ny olona raha vao miresaka faminaniana filazana ny zavatra ho avy. Fa ny atao hoe faminaniana de ny tenin'Andriamanitra voasoratra hatrany amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apokalipsy zay miafina ao ambadika zay faminaniana zay de hoe teny milaza ny famonjena ataon'Andriamanitra. Ka raha misy ozy zao de manambara zay rehetra mandre ny teniny amin'ny faminaniana amin'ity boky ty, raha misy manampy reo ozy, Andriamanitra nampy reo loza voasoratra eo anatin'ity boky ty ho azy. Ary raha misy manaisotra ny teny amin'ny boky ny faminaniana ity de soron'Andriamanitra ny anjarany amin'ny hazonaina ozy sy amin'ny tanàna masina. De zay zavatra voasoratra amin'ity boky ty mampatahotra zany. Fahalalana vaizana nafahana nanova fa 14 volana anisany ary nalàna vaiza na tonga antsika kristianina milaza fa le Pasika famonoana ny zanak'ondry de lasa mivadika ho fitsanganana. Tsy misy ihany fa fampieritrretana antsika zay rehetrarehetra zay fa de ho jerevantsika hoe inona ny antony na tonga n'le Pasika. Rehefa jerevantsika ny tantara zay efa natsidikisika de ny meloa de ny Pasika de anisan'ny vahaolana anankiray faratapiny azon'Andriamanitra nomena ny olona zay nitaraina taminy tapidalakale taka ny sokona nanany bato, vokatry ny fahoriana ny anjady taminy, vokatry ny fangejan'ny fahavalo azy, ary vokatry ny fanadevozana niatra taminy. Ka le fanadevozana mety hitranga hoe fanadevozan'ny fahantrana, fanadevozan'ny aretina, fanadevozan'ny ota, fanadevozan'ny sirenekafa. Mamboavo le vahoakan'Andriamanitra de manolotra an'izay vahaolan'izay Andriamanitra faratapiny tsy misy akoatran'io atolotra ho an'le zanak'olombelona. Ka raha mety manaiky ny fipetra apetrak'Andriamanitra ao anatin'izay vahaolana natolon'izay le olona de ny zavatra mitranga de hitondra fanafahana ho azy Andriamanitra, fanafahana ho azy, anafaka azy tsy ho andevon'ny firenekafa, anafaka azy tsy ho andevon'ny aretina, anafaka azy tsy ho andevon'ny fahantrana, anafaka azy tsy ho andevon'ny fahoriana, anafaka azy tsy ho andevon'ny ota, anafaka azy tsy ho andevon'ny satana, fa manomana fiainana mandrakizay ho azy, manomana famonjena ho azy amin'ny lafiny rehetra mihitsy. Fa zay famonjena zay na tonga raha ny Pasika, zay vahaolana natolotr'Andriamanitra, tsy hoe tonga ny Pasika de ho afaka daholo ny olona rehetra, fa zao raha manaiky de ho afahan'Andriamanitra izy de manatanteraka n'le tenin' Jesosy any amin'ny Jaonina 5:9 ny 9
raiky amby telopolo ny andiny fa raiky amby telopolo sa roa amby telopolo de hoy Jesosy tamin'ny jiosy zay nino azy raha maharitra amin'ny teniko ianareo de ho mpianatra tokoa ka ho fantatrareo ny marina ary marina afaka anareo tsy ho andevo le teny Jesosy zay tenin'Andriamanitra raha manaiky an'le teny de ahafantatra ny marina de le marina amin'izay anafaka le olona tsy ho andevony zany rehetrarehetra zany ho afaka ary ry amin'ny andininy fa sivy amby telopolo de namaly ireo ka nanao tamin'ny Abrahama antrany ho Jesosy tamin'ny raha zanaky Abrahama ianareo izy de tsy de ny asan'ny Abrahama no ataonareo fa ankehitriny ianareo mitady amono aho ndikan'le mitady amono de mitady anda fa marina ny tenin'Andriamanitra kanefa arak'le tenen'i Jesosy amin'ny Jaona 9 de ny andiny fahaenina amby telopolo zay no mamaritra an'le Paska ko raha ny zanaka no afaka anareo izy de ho afaka tokoa ianareo raha ny zanaka no afaka iza le zanaka Jesosy iza Jesosy io le zanak'ondron'Andriamanitra zay manaisitra ny fahotany zao tontolo zao iza le Jesosy tandindony le zanak'ondry tsy misy kilema zay mivonoana tary amin'ny Exodosy ary le ambarany Paoly any amin'ny Korintianina 1:5 andiny fa fito fa voavono Kristy Paska ho atsika ozy voavono Kristy Paska ho atsika dikan'izay fa izy tsy miteny hoe mitsangany Kristy Paska ho atsika tsy miova ny hevitra le teny tsy miova ny hevitr'Andriamanitra ka mitondra fanafahana ary zay ny zavatra hitantsika tary amin'ny zanak'Israely oviana ny zanak'Israely no afaka satria io no vahaolana faratapony azon'Andriamanitra natolotra ho an'ny zanak'Israely zay natolotra koa ho an'izao tontolo zao mba hitondra fanafahana ho azy amin'ny fangejana ataony devoly aloha voalohany indrindra vokatry ny ota zay mety hitarika fahaverezana ho azy kanefa raha raisitsika amin'izao fiainana zao hoe ny olona mankatoa ny tenin'Andriamanitra sy manaja ny fepetra napetrak'Andriamanitra de tahaka ny zanak'Israely zay mibabon'ny Egiptianina ny fehezin'ny firenekafa dina ny zavatra mitranga nomena azy ny Paska mba hitondra fanafahana ho azy de afaka ary tsy nisy ady nataony zanak'Israely nandresena ny Egiptianina nandresena ny fahoriana nandresena ny ota nandresena ny fampijaliana fa Jehova no miditra antsihatra eo anatrehan'izay manafaka ny zanak'Israely ary zay ny baiko zay nomeny ny Jehova ary amin'ny Exodosy toko fa 4:10 Exodosy toko fa 4:10 de ny andininy fa 3:10 ary no sesy tamin'ny olona aza matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo famonjeny Jehova zay ataony ho anareo anio fa ny Egiptianina zay hitanareo anio de tsy ho hitanareo tsony mandrakizay Jehova ny ady anareo fianareo kosa angina zany hoe io Paska io zany de Jehova hidina koa le vahaolana natolotr'Andriamanitra zany mba hitondra fanafahana tsy anjaran'ny zanak'Israely no miady amin'ny fahavalo zay mampitondra fahoriana azy fa anjaran'i Jehova fa mivanim-potoana anekeny ny zanak'Israely fotsiny fepetra napetrak'Andriamanitra de zao Jehova amin'izay no miady mandringana ny fahavalo zay mampahory ny zanak'Israely ary marina foana zany na eo amin'ny fiainantsika andavanandro ary ho atsika ary be deaibe ny firenena zay milaza ny tenany fa tena matahotra an'Andriamanitra mivavaka fa manenina mbola voageja de mbola misy zavatra tsy tanteraky ny olona de le fanekena tsy misy fepetra mitoromarika napetrak'Andriamanitra mba hitondra fanafahana ho azy zay miseho amin'ny alalan'ny Paska kanefa inona ny zavatra mitranga ny akamaroan'ny kristianina tsy manaiky ny 4:10 volana anisan'ny ny akamaroan'ny kristianina tsy manaiky an'le Paska fahafatesan'i Jesosy Kristy de inona ny vokany tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izy tsy avabela fa mangeja foana ny fahoriana mangeja ny fanotrana mangeja ny aretina tonga ny loza maro isan-karazany ary tsy vitan'izay fa tonga ny fangejany firenekafa tsy mety afaka mihitsy ary io no mahatonga antsika miresaka hoe vokatry ny ataontsika kristianina ihany anke mampitondra faisana ny fireneny fa tokony isitona lesontsika fa io vahaolana raingezabe ohatra raingezabe naseho an'Andriamanitra hoe ny zanak'Israely zay tena teo ambany fahefan'ny Egiptianina afaka madiodio izy rehefa nanaiky an'le Paska tamin'ny 4:10 volana Nisanina le famonoana ny zanak'ondry ary
misy fepetra napetrak'andriamanitra tao anatin'izay rehetrarehetra zay mba ho fitandremana le paska zay hitondra fanafahana ho any zanak'israely fa nidikan'le fanafahana akory tsy hoe rehefa afaka de tonga de sambatra be fa mbola misy lalina tsy maintsy ho diavinao mandra-patonga zanak'israely any amin'ny tany kanana fa ahafahana fotsiny amin'ny fangejany ny firenen-kafa ahafahana fotsiny amin'ny fanandevozana ary raha nihevitra ara-panantenen'i Jesosy de araka ny teniny hoe raha ny zanaka no manafaka de ho afaka tokoa nareo satria le zanak'ondry zay nivonoana tandindon'i Jesosy Kristy zay maty teo amin'ny hazo fijaliana tamy 400 volana nisana ino ny hitondra fanafahana ho an'ny olona amin'ny fangejan'ny ota ho an'izay mino azy ho an'izay tena manao zava-dehibe lay andro napetrak'andriamanitra mba ho tsarovan'ny olona hoe tena tanana mahery sandrinanisitra nge nitondran'i Jehova zanak'Israely nivoaka tamin'ny tany Egypte tamin'ny alalan'le zanak'ondry tsy misy kilema de zay koa ny fandram-po lehibe nasehoan'andriamanitra tamin'izao tontolo zao indrindra ho an'ny kristianina hoe tena ny faratapony vahaolana faratapony azon'andriamanitra atao mba hitondra fanafahana hitondra ny zanak'Israely hitondra ny kristianina hizotra amin'ny lalan'ny famonjena de Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ny fahafatesany zay manatanteraka n'le Jaona toko 7 hoe toy izao nitiavan'andriamanitra n'izao tontolo zao nomeny zanany lahatokana mba tsy ho very zay mirehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay ino ny tena zava-dehibe tokony hoe ken'ny olona fa ataon'ny olona tsy rambona le izy araka ny teny Jesosy tam'le jiosy zay niseho nino azy raha zanak'i Abraham nareo de manino nareo mitady amono aho satria ny teniko sy mitombo ao anatinareo satria inona zavatra mitranga zavatra diso Andriamanitra zay nolazain'ny olona tsy misy ovany kanefa ovan'ny olona le izy fa efa navaiza nafahana nanovany zany rehetrarehetra zany fa io moa safidim-pon'ny olona fa Andriamanitra nge tsy manery rehefa misy fanapahakevitra raisin'ny olona fanapahakevitra andany famarinan'ny tenin'Andriamanitra de mitady ny vokany izy anaiky ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra de misy vokany foana io kanefa tsika te ho afaka io nefa ny paska izay fanafahana ka ny paska amin'ny lafiny anankiray vahaolana natolotr'Andriamanitra ho an'izao tontolo zao mba hitondra fanafahana ho azy tahaka ny nanafahana ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypte satria inona moa no nahatonga ny zanak'Israely tao anatin'ny fahoriana tsy hoe netraka hitrahan'ny firenen-kafa fotsiny ange izy fa le fanadinonan'i Jehova ndika ny fanadinonan'i Jehova fanaovana tsy rambona ny teny zay nomeny Jehova azy nahatonga ny fahoriana mafy ary tenin'i Jehova zany amin'ny vanim-potoana iodinan'ny olona anontany olona de ataon'Andriamanitra reso-pahavalo foana ary ny fahavalo faratapony zay mandresy ny zanak'olombelona sy ny kristianina de ny devoly resiny devoly ka rehefa resiny devoly de inona no ataony de manaiky ny toromarika omeny devoly zay langa famitahana zay mampiorona ny olona amin'ny zavatra ho levona kanefa amin'ny lafiny anankiray ihany koa na de vahaolana natolotr'Andriamanitra ary izy de araka ny fantatritsika hoe ny paska de famonoana ny zanak'ondry ary rehefa mivonoana ny zanak'ondry de inona mibaiko zay nomena mibaiko zay nomena nge raha ny Exodosy toko fa 12 tany arabaka teny 17 ka hatramin'ny 112 analany ny raha osika atetina ny tolam-baravarana sy ny tatom-baravarana ny trano zay nanany de hoaniny amin'izany alina zany ny hena voatsatsika tamin'ny afo no hinanany asy mba mofo tsy misy masirasira sady ampiarahany amin'ny anana mangidy azahanina manta na voandro amin'ny rano izy fa atsatsio amin'ny afo mba ny lohany sy ny tongony ary ny fadiny ary azasiana sisa ho tramaraina fa raha tahiny misy sisa tsilany no tramaraina de hodoranareo amin'ny afo ary toy izao no ataonareo izy raha mihinana azy valahanareo voasikina kapanareo eo amin'ny tongotrareo tehanareo eny amin'ny tananareo de hoaninareo faingana izy fa paska Jehova fandalovana ny dikany paska Jehova amin'ny lafiny anankiray zany de famonoana ny zanak'ondry kanefa tsy matimaty foana io zanak'ondry io fa ny raha tsy maintsy atetina amin'ny tolam-baravarana ary amin'ny tatom-baravarana zany hoe famantarana satria zay zavatra zay mahatonga le zanak'ondry tsy maintsy maty mba handraisana an'izay famantarana zay satria ny zavatra fahatelo indray vahaolana ho sika natolotra Jehova
ny pasika mba hitondra fanafahana amin'ny fanandevozana atanteraka n'le tenin' jesosy hoe raha ny zanaka no manafaka de ho afaka tokoa. Ahoana nefa no manafahana amin'ny alalan'ny fanekena ny fahafatesan'le zanak'ondry raha tany amin'ny testamenta vaovao fa fanekena ny fahafatesan'i jesosy te amin'ny testamenta vaovao, ny zanak'ondry tary amin'ny testamenta taloha ny raha tetina amin'ny tatom-baravarana sy ny tolam-baravarana de izay le tandindo ny fandraisana fanasan'ny tompo ary fantatra ny kristianina rehetra io exodosy toko 12 io na de ara-baky teny ary zany fa tandindo ny fandraisana fanasan'ny tompo taty amin'ny testamenta vaovao le finanana ny nofony zanak'ondry hoanina miaraka amin'ny mofo tsy misy masirasira sy ny anana mangidy ny raha tetina ny tatom-baravarana sy ny tolam-baravarana de izay le toetra takian'Andriamanitra amin'le olona ihany koa satria te ho afaka ireo. De io le vahaolana natolotr'Andriamanitra zay tsizy fa le zanak'ondry tsy misy klema zay midronono de mitsangana no hinanana azy ary zay mitsangana zay de midika fahavononana, midika tsy fangatahan'andro ary le zanak'ondry hoanina sy atetina amin'ny tatom-baravarana de vatsy hoentina miainga fa andeha lavitra satria lalan-davitra no izorana vao tonga any amin'ny tany Kanana, tonga amin'ny famonjena raha nyresahana de hoaninareo faingana izy ozy nyvalahanareo voasikina ny kapany ny tongotrareo teny ny atananareo hoaninareo faingana izy zany hoe tsy angatahan'andro fa rehefa marina de marina satria maika te ho afaka maika izotra am'le lalana ho any amin'ny tany Kanana zay tandindony fiainana mandrakizay. Zay ny zavatra faharoa fanafahana vahaolana natolotr'Andriamanitra miseho amin'ny inona le vahaolana le vahaolana miseho amin'le fahafatesan'le zanak'ondry ary misy fepetra tsy maintsy apetraka fa saingy any amin'ny testamenta vaovao moa de milazany Jesosy azy zay mihinana ny nofoko sy misotro ny drako no manana fiainana mandrakizay zao no anangana azy amin'ny andro farany. Ny mihinana ny nofoko de io le finanana nofony zanak'ondry io miaraka amin'ny mofo tsy misy masirasira sy ny anana mangidy mafy tamin'i Jesosy Kristy ny voafantsika teo amin'ny hazo fijaliana iny mahatonga an'izay ny rano ny raha androtsaka fa le raha indray tsy nysotroana da tandindon'le divay zay tandindo ny tenen'i Jesosy hoe ino no sotronareo ty fa tiany le rano fanekena vaovao zay alatsaka ao maro mba ho famelan-keloka de le raha atetina amin'ny tatom-baravarana sy ny tolam-baravarana le fomba fisotroana ny rahan'i Jesosy zany de amin'ny alalan'ny fanatetiavana eo amin'ny tatom-baravarana sy ny tolam-baravarana zay ny zava-panahy eo anatrehan'izay de fandraisana ho ao an-tsaina sy ao anatin'ny fo ary ho aseho amin'ny asa le toromarika napetrak'Andriamanitra kanefa ao anatin'izay milazany azy ary amin'ny 19 andeha maka ny tany Egipta amin'izany alina zany aho izy ka mono ny matoa rehetra ny tany Egipta hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy ary ny Andriamanitra ny Egiptianina de ho tsaraiko avokoa zao no Jehova ary ny raha de famantarina ho anareo amin'ny trano zay toeranareo raha mahita ny raha de andalanareo ka tsisy loza ndriganana anareo raha mamelo ny tany Egipta. Ny zavatra fahatelo goavambe indray de ty vahaolana natolotry Jehova ho an'ny olona tena miaiky fa voafatotra mandevo te ho afaka de natolotra vahaolana. Inona le vahaolana? Le zanak'ondry tsy misy klema zay tandindo ny fahafatesan'i Jesosy Kristy. Inona no tokony atao? De mihinana ny nofony zanak'ondry ary eo amin'ny tokantrano de atetina amin'ny tatom-baravarana sy ny tolam-baravarana zay raha zay de nefa ny 17 ny raha de famantarina ho anareo amin'ny trano zay toeranareo raha mahita ny raha de andalina anareo ka tsisy loza andringanana anareo raha mamelo ny tany Egipta. Io raha io zany ny famantarana natomboka se no ilazana azy hamantaran'Andriamanitra ny olona hoe tena nitandrina ny pasika marina ve io raha io zany hoe ao anatin'ny pasika indray zany de zavatra anankiroa koa no mitranga misy fandalovan'i Jehova zavatra roa no hitranga fanafahana ho an'izay matoky le teny ary fandringanana ho an'izay tsy matoky ny teny de hitantsika ny fandringanana amin'ny matoan'ny Egipta rehetra tamin'izany vanim-potoana zany loza faratapony teo amin'ny tany Egipta zay ho an'le Egipta tsy nino an'Andriamanitra fa raha fetsifetsy ny Egiptianina de mba niainy koa izy niafatra ny zanak'Israely de niditra tam'le hoe nidy tao an-trano namono zanak'ondry sy misy klema natetina tamin'ny tatom-baravarana sy ny tolam-baravarana ny raha nidiny Jehova tsy ringany ireo
fa izy tsy natoky an'izany de tahaka ny tsy fatokisan'ny olona ny pasika de fahafatesan'i jesosy de toraka zany ihany ko tsy misy raha famantarana hamantarany jehovah ny olona taka an'izany fa ny fantatry jehovah ny raha de famantarana ho anareo vao miresaka hoe ny raha de famantarana ho anareo ovina nrotsaka ny raha tamin'ny faefatra amby folo ny volana nisanina iza no maty le zanak'ondry tsy misy kilema famantarana vita taratra eo anatrehan'ny olona no zany zany a misy zavatra roa mitranga nefa tsika mety ilaza aiza zay loza mitranga io fa io zavatra hitranga io ndray andro any de inona ny vokany ny andiny faefatra amby folo de zao ny voasoratra ny andiny fahatelo amby folo ny raha de famantarana ao anareo zay mitrano zay toeranareo raha mahita ny raha de andalo anareo ka tsisy loza andringananareo izy a raha mamelo ny tany Egypta zay le fahafahana tsisy loza andringanana fa tsy ny zanak'Israely akory no namely ny Egyptianina de zay le hitantsika hoe Jehovah hiady anareo fianareo kosa ankiny Jehovah no namely le firenena nampabo ny zanak'Israely de natonga fahafahana ho azy fa tsy nisy hetsika nataony zanak'Israely fa io fotsiny ny tanterahany nanaiky ny pasika faefatra amby folo ny volana nisanina nanaiky ny fahafatesan'le zanak'ondry nanatete ny raha tany tatombaravana sy ny tolambaravarana rehefa tonga zay tonga am'izay ny loza nandripaka zany hoe misy loza tsy tambisaina mianjady amin'ny fahavalo zay mangeja le vahoaka an'Andriamanitra de tonga am'le fitenenana io ny Egyptianina zay hitanareo an'io tsy hitanareo tsony raha tsy zay Jehovah hiady anareo fianareo kosa anginy de inona ny zavatra mitranga tafavoaka ny zanak'Israely ary naseho an'Andriamanitra ny famarinany teniny fa lasa ny zanak'Israely zany nivoaka nanenjika lasa ny zanak'Israely tafavoaka de taitra indray ny Egyptianina na de zay raha mifahoriana le loza fahafolo nanenjika ny zanak'Israely avy ato aoriana na tonga ny zanak'Israely tena nitaraina hoe tsy naleo ihany ve tany amin'ny tany Egypta fa nitoky zay nomena hoe aha Jehovah hiady anareo fa nareo kosa angina nepita ny ranomasina mena izy ireo nepita ny ranomasina mena ary ny zavatra mitranga rehefa nepita ny ranomasina mena de zao tafavoaka ny zanak'Israely tafavoaka ny zanak'Israely ary rehefa tafavoaka ny zanak'Israely ringana tao anaty ranomasina avokoa ny fahavalo rehetra avy amin'ny Jehovah no mahatonga an'izany amin'ny vanim-potoana anekena famarinana fotsiny anekena fanafahana nataon'i Jehovah anekena faefatra amby folo ny volana nisanina anekena fahafatesan'le zanak'ondry ohatran'ny mahavariana fa de zao afaka amin'ny fangejana ny firenekafa kanefa mihoatra lavitra noho izany afaka amin'ny fangejana amin'ny ota satria Jesosy zay maty teo amin'ny hazo fijaliana de tonga am'le tenen'ny Paoly apôstôly hoe nini tsy hafantatra zavatra hafa teo aminareo ozy ary amin'ny Korintianina faharoa Korintianina faharoa araka nambaran'ny Paoly apôstôly Korintianina voalohany toko faharoa Korintianina voalohany toko faharoa ny andiny faharoa fa nini tsy hafantatra zavatra hafa teo aminareo afa-tsy Jesosy Kristy indrindra fa izy voompo tamin'ny hazo fijaliana raha adika zany ny tenin'ny Paoly apôstôly de hoe nini tsy hafantatra zavatra hafa teo aminareo zay fototra fitoriana amin'ny filazantsara afa-tsy ny pasika zay nahavoaombo an'i Kristy mitondra fanafahana sy famonjena de aty amin'ny Galatianina koa Paoly apôstôly de nilazana izy io Galatianina toko fa enina ny andiny faefatra amby folo sanatria raha mba misy ataoko reherea fa tsy ny hazo fijaliana Jesosy Kristy tompontsika ozy zay nahavoaombo zao tontolo zao tamin'ny hazo fijaliana nahavoaombo zao tontolo zao tamin'ny hazo fijaliana ny fototry ny fitoriana filazantsara re olona de tsotra fandetehana ao anatin'ny sain'ny olona ny tombambidin'ilay pasika de ny fahafatesan'i Jesosy raha te ho afaka sy zotra ho amin'ny lalan'ny famonjena ary zay mitsarovantsika amin'ity faefatra amby folo ny volana nisaniny ty ny pasika vahaolana apetraka Andriamanitra ho an'ny olona zay tena mitaraina mahatsapa ny tenany fahandevoka te ho afaka andevo ny zavatra rehetrarehetra andevo hatramin'ny andevon'ny firenekafa fa ny pasika famarinana tsy azo lavina famonoana n'le zanak'ondry ary mibaiko zay omena tsy maintsy atetina ny tatom-baravarana sy ny tolam-baravarana ary tsy maintsy
mihinana ny nofony zanak'ondry tandinta mifandraisana fanasan'ny tompo ary ny pasika dia mariky ny fandalovan'i Jehovah raha mijerytsika ny Exodosy toko fa 12 dia ny 420 ka hatramin'ny 420 ary hitandrina zany zavatra zany ianareo lalàna ho anareo so antaranankareo mandrakizay ozy rehefa tonga any amin'ny tany izay omeny Jehovah anareo arak'izay nolazainy ianareo dia tandremo zany fanompony zany ary raha mitany anareo ny zanakareo hoe inona no antony zao fanompona ataonareo izao dia olazainareo hoe zao dia famonona ny pasika Jehovah izay nandalo ny tranon'ny zanak'Israely tany Egipta raha nameliny Egiptianina izy ka namonjy ny tao an-tranontsika raha zany hoe tena loza ny matambo ny zavatra mitranga tao amin'ny pasika dia nisy fanafahana goavana tao amin'ny pasika dia nisy fahafatesan'ny zanak'ondry tao amin'ny pasika dia maty daholy matoan'ny Egipta rehetra fa raha ny tena marina ny zavatra mitranga ange tokony zanak'Israely izay nanadino an' Jehovah no ringana tamin'io vanim-potoana io fa inona ny tsy naringana azy nisy an'ilay zanak'ondry tsy misy kilema nisy an' Jesosy ho atsika izay maty teo amin'ny hazo fijaliana dia mbola velona tsika zao na tonga tsika ho afaka dia raha manaiky ny fepetra dia mizotra amin'ilay lalan'ny famonjena dia hovonjena amin'izay rehefa avy eo ary zay zavatra hoe anisany zavatra mafy goavana be ny tranga teto amin'izao tontolo izao raha misy loza tsy misy to azy ny tranga teto amin'izao tontolo izao dia ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana izay ny tompo natoka tamin'izany ny mpivavaka ny zanak'Israely ary tsy maintsy miaiky fa tompo natoka amin'ny famonoana an' Jesosy dia tsy Jesosy nefa mpamindra fo dia ny akeny zay fahafatesan'izay lasa nisy olo toerana atsika teo amin'ny hazo fijaliana izy mba hitondra fanafahana ho atsika dia tahaka ny zanak'Israely tokony ho ringana tamin'izay vanim-potoana izay fa no le fahafatesan'ny zanak'ondry tsy misy kilema ahavotra dia natoro azy ny lalina mizotra mba hatonga azy ho tonga any amin'ny tany Kanana fa ny zavatra tsy fantatry ny olona io teo zavatra io ihany koa ny tranga amin'ny andro farany isy loza tsy misy to azy tahaka an'izany iveriny indray mandeha io pasika io amin'ny vanim-potoana iverenan'i Kristy eny amin'ny ramany lanitra pasika ray goavam-be fa pasika miavaka ary tsy maintsy fahafatesana ary eo hiditra amin'ny famonjena ny olona fa amin'izay vanim-potoana izay tsy zanak'ondry tsony no faty ao anatin'ilay pasika fa zay rehetra tsy mino no ringana amin'izay vanim-potoana izay fa ho avy fotsiny zanak'ondry fa nyzay velona indray no ny amin'ilay zanak'ondry izay fa nandresy ny fahafatesana dia ho avitra hiditra ny fiainana mandrakizay ny fijanganana amin'ny maty fijanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty tsy azo atao tsinotsinona fa ny fijanganana amin'ny maty dia toky ho an'ny olona izay manaiky ny famonjena vitan'i Kristy tamin'ny alalan'ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana tamin'ny alalan'ny pasika ary io tomboka sy io ny jerevan'Andriamanitra any amparany any izay ahitahan'Andriamanitra ny tomboka sy io dia ho tanteraka amin'izay vanim-potoana izay raha dia famantarana eo amin'ny trano izay toerinareo izay tsiza fa ny tena tsika fa raha mahita ny raha dia tsisy loza andriganana anareo tsy misy tsony Jesosy ho faty amin'izay vanim-potoana izay fa zay rehetra tsy mino no faty tsy mino ny fahafatesan'ny zanak'ondry nitondra famonjena tsy mino ny fahafatesan'ny zanak'ondry nitondra fanafahana tsy mino ny zanak'ondry izay maty izay nanafaka ny olona tsy handevo fa rehefa mino dia tanteraka amin'izay le tenin'i Jesosy finanana ny zanak'ondry tsy misy kilema matony nohanina ny zanak'ondry maty dia nasehon'i Jesosy Kristy izay mihinana ny nofoko sy misotro ny drako maty Jesosy no mahazo fiainana mandrakizay ary ihany vao mipetraka zaho anangana azy amin'ny andro farany toko ho an'ny olona nanaiky no hafahana ny fitsanganan'i Jesosy ary izay fitsanganan'i Jesosy izay roviana vao tanteraka amintsika amin'ny vanim-potoana mandala amin'ny fahafatesantsika ary hatsangana amin'ny maty dia satria nitsangana Jesosy dia toko atsika koa izay maty tao amin'i Jesosy no andray atsika ho any a fiainana mandrakizay Jesosy atsangana ozy amin'ny andro farany ka matoko sy mihina fa zay fotoana fohy nafahantsika amin'ny fampahirezana fampahery tamin'ity andro alahady 17 volana avrily ity zay 17 volana Nisanina mba efa misy taridalana kely
mba hoe tsika mandiny tena manoloana famarina ny tenin'andriamanitra zay tokony hitondra fanafahana ao atsika ary andriamanitra tsy no mandainga fa voeketsika fotsiny paska manafaka andriamanitra mamela fahavalo fa mibaraiky izay mipetraka anaiky ve ny kristianina rehetra zany famarina ambaran'ny baiboly zany sa mbola izirijiry am'le zavatra mahazatra hatramin'izay fa manana safidy isika de mivokany de zay zavatra mitranga ny fiainantsika ho afaka ve tsika sa mbola hipetraka ho andevo mandrakariva fa matetika atsika raha mipetraka ho andevo ny fahoriana ho andevo ny miareta mandevony fangejany firenekafa safiditsika no mahatonga an'izay kanefa raha izay no ataotsika inona zavatra mitranga tsy afabelanke fa naminona tsy mino de zao miara ngoka ny fahoriana ngadana amin'andriamanitra ny mba ho tonga saina ny kristianina rehetra ka hiverina ny famarina kanefa ho tanteraka ve izany araka ny tenin' jesosy hoe raha ho avy ny zanak'olona eny amin'ny rahony lanitra moa hita finoana ety ambony tany fa izy voninahitra n'andriamanitra reriany hivavakisika misaotranao jehovandriamanitra ray amin'ny teninao ray izay tonga taminay dia ny manambara ny famarinana tsy misy kilema satria anao ilay andriamanitra tsy miova maly sy mivaritrak'izay andriamanitra marina mandrakariva mitondra ny vahaolana nanaiky nanolotra ny zanako faty tamin'ny andro paska ary nametraka ny tomboka se mba hijerevanao ny olonao tsy horingana kanefa manoloana zay paska zay nambary zay raha nyfamarinana ny soratra anaziny dia fanavotana man'ny olona mahatoky sy minao no ahitanao fanantarana fa fandringanana kosa amin'ny lafina anankiray mba sany isaintsaina an'izany tsy rairay avy tompo mba tsy isan'izay horingana fa ho isan'izay ahitana ny tomboka se ka raha ho avy jesosy kristy eny amin'ny rahany lanitra dia ilay marika ny paska eo amin'ny tsiraray avy no hitondra famonjena ho azy dia misaotra indrindra ray amin'ny anaran'i jesosy amen novelomantsika amin'ny anaran'i jesosy mamonina ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandraka